Nosy Sainte-Marie nanakoako manerana an'ity nosy ny ranomanitra ity ny fampelezan-kevitra nataon'ny kandida Adzo Andrianarivelo ny 12 oktobra farany teo. Noho ny fahamaroan'ny fandaharam-potoana tampoka ihany ity fionana ity, saingy vetivety ny fandaminan'ny vahoaka tany an-toerana nandray ny kandidany malagasy miara-miaingy. Fantatr'izy ireo raha teo fa efa niady ho azy ireo mba hahavitany lalana izay isan'ny nampikaikaika ihany po ity kandida ity fony izy mbola tompona andraiki-panjakana. Eny tsara fa noho ny fitiavanao zay Sainte-Marie niady mafy ianao ahatanteraka fagnamboarana lalambe izay amboariny sonoa amin'izao fotoana zao. Satria nisy zegny seky angodikodiny izy takagny seky herina aby financement izy fô niady mafy ianao fitiavanao zay ka mankasitraka mankately monsieur le président efa hitanay ny asa nataonao ary mino zay fa mbola itohy koa le asa efa nagnananao ary mbola hagnano. Filazana voninahitra no nanaovana izany fa ny fitiavana mba ahitana asa mivaingana ho an'ny vahoaka. Tsy vao izao no rehefa efa niady mafy teo anivon'ny gouvernement ity kandida ity, fony ministra sy prime ministra lefitra mahalona ny fikasan'ny ministra sasany anakana na ampiena ny tsy hamoaka tsotro izao ny famatsim-bola ho an'ny komina sy ny distrika tahaka izany. Maro ireo efa mpitondra izay kandida ankehitriny no tsy mahalala ny zava-misy ny fotony ka lasa tsy mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka ny fandaharana asa hoentina. Fomba fisainana sy ny fomba fanao izay tsy mety eto amin'ny firenena tokony hatsahatra amin'izay ka tsy maintsy atomboka zao dia zao io asa io. Mahatezitra olona zany indraindray, tsy mahafaly ny olona zany indraindray kanefa ny zava-dehibe amintsika dia zavatra mahazo ny vahoaka taty amin'ny faritra misy ny tsirairay aty. Satria tsy any ambony latabatra ny Antananarivo any fotsiny akory manapa-kevitra noho ny anton'izay tsy fantatro fa tokony mba mahita ny fijalian'ny olona amin'ny ankapobeny ary zay fahafantarako amin'ny Sainte-Marie na tonga voateky tsy maintsy mikapoka latabatra kely hatrany amin'ny faratampony mihitsy nilazany hoe tsy maintsy fitainao anatin'ny fotoana fohy io lalana io ary tsy maintsy atomboka fa aza vilivilinareo amin'ny famatsim-bola aminy. Zay matetika amin'ny manimba firenena miova ny fitondrana dia miova ihany koa ny toe-tsaina dia miova ny fanao tsy mba miova makany amin'ny tsara fa miova makany amin'ny ratsy matetika. Zay fanovana any amin'ny tsaratsara kokoa zay dia davintsika amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy vita eo ambony latabatra ny asa-panjakana ho ny kandida Adzo. Izay no efa fomba ratsy fanaon'ireo mpitondra teo aloha. Ny fanatonana ny vahoaka no ahafahana mamantatra ny filany sy mamaly izany. Mbola namafisin'ny kandida Adzo ihany teto fa volam-bahoaka no ampiasaina ary tokony hiverina amin'ny vahoaka izany raha toa tsara tantana. Izay ny fanovana tiana hoentina eto amin'ny firenena.